Ity riavana no alato alato anaovana misampana ny sampana fifoazana eto fivolantsika. Arak'izany dia ny sampana fifoazana no mitarika izao fampampoavahana izao. Ny mpanompo mahatoky dia mandeha araka ny fahazavan'i Kristy. Izany no hevitra banjinina mandritra ity fanompoana masina ataontsika eto ity. Toy ny fanao isan-taona dia isy ny asa fampaherezana izay anasana antsika rehetra rehefa tapitra ny fampampoavahana. Misy koa valopy izay nizaraina mba ahafahantsika manolotra izay foitsika hoentina manohana ny sampana. Hisaorana antsika sady ny fandraisantsika anjara amin'izany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Manasa ny atokopira irosety aloha hanao ny refanomaninareo anomboana izao fotoana izao.
ho anareo izay vao antso malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Ampitomboina ao anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Raha velona koa ho Jehova ny lela rehetra hidiran'Andriamanitra. Koa andeha isika ry havana hiaraka hidera azy amin'ny famakiana ny salamo izay voasoratra eo amin'ny fafana. Misaro an' Jehova ary fanahiko, Jehova Andriamanitra be indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafinao, mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka n'ilay, ary mametraka ny rairay andrian'ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho irany sy ny lelafo ho mpanompony. Nanorona ny tany tambon'ny fanondrenana izy, mba tsy etsehany mandrakizay dory. Misaora an' Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Fiambonina amin'izao vavaka izao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, raha inay ao amin'ny Jesosy Kristy, indreto ny fiangonanao mankalaza sy manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra masina, tompo ny fahefana sy ny fiandrianana rehetra. Mideranao zay fa efa naharinay tahaka ny endrikao ianao, ary miantso anay amina fiambonanay aminao. Mideranao zay fa tsy miaro zavatsoa aminay ianao no mpiandry anay, ka tsy manana zava-mahory izahay. Ianao no manda sy hampinga anay, ka tsy manana iahy izahay. Ianao no anjara anay, ka dia mahatsiaro sambatra izahay, miandroka any amin'ny fitiavana sy ny famindramponao izay avozonao isamaraina aminay. Mideranao izay, fa na dia kely tsy bitika azy izahay, na dia tsy mendrika azy izahay, na dia malemy azy izahay, dia efa nofidinao ho epistily mpitondra ny anaranao, sy vavolombelona mpitory ny fitiavanao, ary mpanompo manana anjara amin'ny fampitomboana ny ambaindain'ny fanjakanao eto amin'izao tontolo izao. Mideranao izay fa ianao ny loharano ho itofanay ny arem-panahy manana ambiampy, izay miantoka ny fahavelomanay.
ianao koa no efa nifidy anay andeha sy aharitra amin'ny famoazana ny vony filazantsara. Misaotra aminao izay tompo fa manatrika eto ianao manatanteraka ny teny fikasanao manao hoe naiza naiza ny angonandrona telo amin'ny anarako dia afovoany aho. Koa dia apetraka aminao feno izao fotoana izao mba ho tarihinao. Fenoy ny fananao masina izahay mba haizanay mandray ny fampaherezana sy ny fanavoajana izay efa homaninao ho anay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpanjaka anay no anandratanay aminao izao vavaka izao. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Hoy tompo mianono feoko ary mankatoava ireny araka izay andadiko anareo dia ho oloka ianareo ary izaho kosa ho Andriamanitra reo. Koa enohy fanajana ary havana ary eritrereto lalina izao tena nambarana sitrapon'Andriamanitra amintsika izao. Aoka ary itsika ny asany maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo raza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Raha nandre sitrapon'Andriamanitra lazaina tamintsika teo sika. Kaoka isika hiaiky ny fahatantsika ka hanaraka izao vavaka fonana izao amin'ny fomba bebaka sy feno fanetretena. Hivavaka isika. Indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy mahatahotra izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao amin'izay tianao sy mitandrina ny didinao. Aoka ihany ny sofinao ary hiratra ny masonao mba ho enonao ny vavaka himpanomponao izay ataonao eto anatrihanao ankehitriny. Sotranao izay fa androany dia tsy nafenonao anay fa mbola nambarinao taminay indray ny sitraponao izay mitondra ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Tompo, manoloana izany dia mahatsiaro tena ho tsy mendrika izahay satria tsy mba nahatanteraka izay takinao aminay, tsy mba nanaraka ny torolananao ary tsy mba nandeha tamin'ny lalana novelarinao eo anatrehanay. Tsy miafina aminao izany fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao, mianjamanja eo anatrehanao ny fahalemenay. Tompo mandrenesa, tompo mamela heloka, tompo miainoka miasa, aza ela ianao ry Andriamanitra eo noho ny aminao, fa izay dia natsoina amin'ny anaranao, miaraka ny fiangonana. Rirany be famindram-po, hitanao aminao izahay, mamela ny helokay, diovy izay ho afa-baota, sao izay ho afa-keloka, ary avaozany fanantenao voankazo. Fitiavan'i Jesosy Kristy sanak'apon'izay anay, angatahana.
ry havana malala ny andriamantsika dia andriamanitra mamindra fosy miandra koa ianao izay mibebaka marina tokoa raha izao mpitsanganana amin'ny finoana izao teny famelan-keloka omen'ny tompo anao zao. Fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana nareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina izay fantatra raha teo fony mbola tsy ary ny fandrena izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo koa matoki fa voavela ny elokareo noho ny rahasoan'i Kristy miaraka ny fiangonana ka misaotra ny ray mampamendrika atsika ary manjara ny provany olona masina eo mazava sady nafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malala zay nanantsika fa navodina teny famelana kiavana malala mamloatra ny teny fikasana men'ny tompo antsika izany ka amin'ny foravoravo sy ny fifaliana no andeha anandratantsika amin'ny feontsika iventiny rehefa voalahatra. Ary fiadanana ety ambony tany aoka hipetraka ny fiangonana.
Raha hiakatra amin'ny alitara ny mpampianatra no fizarana ho anareo ankizy sy tanora dia angatahaka anareo ankizy sy tanora mba hitsangana hihiranihira hoe ry Jesosy zoko be fity. Je demande aux enfants et aux jeunes de vous lever pour chanter ry Jesosy zoko be fity. Prions. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous donnes. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole aujourd'hui. Aide-nous à écouter ce que tu veux nous enseigner et surtout à le mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Le serviteur fidèle marche selon la lumière de Jésus-Christ ». Pour commencer, j'aimerais vous poser une question, les enfants et les jeunes. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé de marcher dans le noir complet, où il n'y avait aucune lumière? Vous pouvez lever les mains. Oui? C'est pas facile, hein? Oui. Eh bien, quand il fait complètement sombre, on avance difficilement. On risque de trébucher, de se cogner ou de prendre le mauvais chemin et on se perd. Mais dès qu'on allume une lumière, tout devient plus clair. On sait où aller et on marche en toute sécurité. Et vous savez, c'est exactement la même chose dans notre vie avec Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ici, la parole nous prouve que Jésus est donc la lumière qui nous montre le bon chemin. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler d'un serviteur fidèle. Qu'est-ce qu'un serviteur fidèle? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui prêche devant beaucoup de personnes ou qui fait de grandes choses. Un serviteur fidèle, c'est simplement quelqu'un qui aime Dieu et qui cherche à lui obéir chaque jour. Comme par exemple être honnête même quand personne ne regarde, respecter ses parents, être gentil avec les autres, dire la vérité, aider quelqu'un qui en a besoin, prier et lire la Bible. Ce sont des choses simples, mais elles montrent que nous marchons dans la lumière de Jésus. Parfois, il est plus facile de faire ce qui est mal parce que tout le monde le fait. À l'école, avec les amis ou même à la maison, nous pouvons être tentés de mentir, de nous moquer des autres ou de désobéir. Mais pour être un serviteur fidèle, nous devons choisir de suivre Jésus même lorsque ce n'est pas facile. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la lumière de Jésus nous conduit toujours vers ce qui est bon. Quand nous marchons selon la lumière de Jésus, nous apprenons à aimer davantage, nous faisons de meilleurs choix, nous évitons beaucoup de mauvaises décisions et notre vie devient un témoignage pour les autres. Les gens peuvent voir quelque chose de différent en nous et ils peuvent voir la paix, la bonté et l'amour de Jésus à travers notre comportement. Alors aujourd'hui, chacun peut se poser cette question. Est-ce que je marche selon la lumière de Jésus ou est-ce que je préfère parfois marcher dans mes propres chemins? Si nous voulons être des serviteurs fidèles, nous devons chaque jour demander à Jésus de nous guider et de nous éclairer. Car un serviteur fidèle ne marche pas selon ce qu'il veut lui-même, mais selon la lumière de Jésus-Christ. Alors, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la lumière de Jésus nous montre le bon chemin
et que le serviteur fidèle doit suivre ce chemin chaque jour. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu es la lumière du monde. Merci parce que tu nous as appris aujourd'hui que tu es notre lumière. Aide-nous à être des serviteurs fidèles, à te suivre chaque jour et à connaître ta volonté. Guide nos pas et éclaire notre chemin. À Dieu seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Hoy ny Tompo, izay mandray ny teniko ka mihitsy izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohana. Alohan'ny androsoan'ny tompony anjara hitarika antsika mivavaka sy ny famakiana soratra masina, dia ataontsika ny hira efa voalahatra. Tsika tompoko ray eo tonga amin'ny fotoana izay isakafoananay zay tsy ny mofy ihany no ivelomanay Andriamanitra fa ny teninao isaoranay izany Andriamanitra satria fitiavanao sy famindraponao ary fahasoavana avy aminao mbola isaoranay koa anao Jesosy naniraka amin'ny fanahy masonao hiasa aminay tsirairay avy hanokatra ny vavan'ireo izay hiteny sy hanazava izay hozarainy Andriamanitra koa idiny ny fanahy masonao hiasa aminay tsirairay avy hanokatra ny fo amam-panahinay na izay rehetra eto Jesosy na izay rehetra manaraka ty fotoana ity dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao ilay teny tonga ny nofo no angatahana izany. Amen. Hamaky ny tenin'ny soratra masina isika ariavana. Izany dia hitanareo amin'ny Isaia 9:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Isaia 9:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Miny aino iay ianareo ry mponina any amin'ny nosy any, ary atongolany ny sofinareo ry firenena ny lavitra. Ny tompo no niantso ahy hatrany am-boaka, vao teraka dia nantsoiny tamin'ny anarako. Nataony toy ny sabatra maranitra ny teniko, sady arovany ao ambany aliko ny tanany ahy. Natao toy ny zana-tsipika voarangitra tsara, ka vao afo natao ambanin'ny tranony zana-tsipikany. Hoy izy tamiko, ianao no mpanompoko, ilay Israely entiko maneho ny voninahitro. Fa izaho kosa nanao anakapo hoe verimaina ny sasarako, zava-poana sy tsinitsinina ny nandaniko ny heriko. Kanefa ny rariny ananako dia ao amin'ny tompo, ary izy Andriamanitro no valisoako. Ankehitriny kosa ny teny tamiko ny tompo izay namorona hatrany am-boaka mba hahatonga ahy ho mpanompony, ka ampidiko aminy ny taranaka Jakoba sy amoriko ny vahoaka Israely eo anilany. Fa mahazo voninahitra eo mason'ny tompo aho, ary izy Andriamanitro no heriko. Dia nitenenany aho ka nataony hoe
tsy ampy raha tonga mpanomboka fotsiny ianao fa mba ampitraka ireo fokotaranaki Jakoba sy ampodiny sisa velona amin'ny vahoaka Israely, fa omeko ho fanazavana ho an'ny firenenkafa koa ianao mba hitara ny famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Nous poursuivons la lecture avec le livre Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Chapitre 5, versets 8 à 14. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt, car ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre tes morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Amen. Eo am-pitsanganana no andraisantsika sy henoantsika ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matthieu, toko 5:4-20 ka hatramin'ny 6:40. Fakitsika ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao, tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary tsy misy mampirehatra jiro ka ametraka azy ao ambany vata famarana, fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka amiratra eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitany ny asa soa ataonareo ka nomezany voninahitra ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Tsika ny hira fahaenina amin'ny 20 mialoha ny hanoantsika ny afatra ny filazantsara izay hoentin'ny mpitandrina ray aman-dreny. Ny mpanompo mahatoky dia mandeha araka ny fahazavan'i Kristy. Le serviteur fidèle marche selon la lumière de Jésus-Christ. Ny fanahy mason'Andriamanitra hitarika antsika, azontsika mahatakatra izany zavadalina raketin'ny tenin'Andriamanitra izany. Petraka isika. Chers amis,
Notre Dieu est un Dieu fidèle, fidèle à la vérité, fidèle à l'amour, fidèle à la vie. Et son plan témoigne de cette fidélité. Mais plus qu'il est fidèle, il nous appelle également à être comme lui, fidèles. Vous savez que la venue de Jésus sur terre est un plan extraordinaire de Dieu. Extraordinaire. Car elle témoigne du fait que la pensée de Dieu n'est point comparable à celle de l'homme. Et sa manière différente des nôtres. Ainsi, notre chemin n'est point identique au sien. Ésaïe 55, verset 8. Cette incarnation du Seigneur est la réalisation de 3 missions vitales pour l'humanité. Mais aujourd'hui, nous n'allons énumérer que 2. D'abord, l'incarnation va porter dans le monde le Dieu miséricordieux qui va porter dans son corps les souffrances et la mort dues à nos péchés. Nous avons tous péché et il a porté en lui les conséquences de tout cela. Ainsi, sa venue et sa foi en lui nous délivrent de l'emprise du péché, à savoir l'esclavage du péché et la mort éternelle qui en découle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort du péché à notre place. Et nous sommes délivrés de cette mort en croyant en lui et en son œuvre. Voilà la première mission de Jésus venu sur terre. La seconde, c'est de nous donner une nouvelle dimension de la vie, une nouvelle humanité, une manière de vivre nouvelle qui honore notre Créateur et qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il va marcher d'une nouvelle manière, penser la pensée divine et surtout vivre selon l'exemple de Jésus tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Parce que notre service n'est pas un service ponctuel, c'est un service de fidélité, un service permanent. Ce qui a amené l'apôtre Paul à dire « c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors ce que je fais, ce que je montre, ce que je vis, c'est le Christ. Tonga tety an-tany olona ny tompo ry havana mba voalohany hitondra eo amin'ny tenany eo amin'ny nofony ny fahoriana sy ny fahafatesana vokatry ny fahotako sy ny fahotanao. Mariana fa raha mbola eto amin'izao tontolo izao isika dia mandova ozona ary izao tontolo izao tsy mahalala an'Andriamanitra dia nampita amintsika fahoriana. Eto amin'izao tontolo izao isika noho izany dia andairany fahoriana saingy tsy voatery noho ny fahotana, fahotako na ny fahotanao na ny fahotantsika, io fahoriana io fa satria eto amin'izao tontolo izao isika. Zany no nambaran'ny tompo azy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao ianareo dia ahita fahoriana,
nefa aza matahotra matoky zao efa naharesy izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra fitiavana tia dia tiantsika loatra, ka dia ny zanany no nafoiny satria tsy foiny zaso ianao, satria tiano amin'ny fiainany zaso ianao, tsy tiano very zaso ianao. Fitiavana ane zany. Ary ny antony faharoa nahatongavan'ny Tompo hoe tian-tany ka lasa olona dia mba hanome ohatra ho antsika ny amin'ny tena fiainana, pour être un exemple pour nous. Il est devenu homme pour montrer à l'homme quel homme Dieu veut. Ny finoanan'io Andriamanitra tonga nofo io, zay tonga hanome fiainana be dia be sady hanome fiainana mandrakizay, ny finoanan'io no mitarika atsika handeha amin'ny fiainam-baovao, makatahaka azy mandrakariva amin'ny fisainana, amin'ny toetra, amin'ny asa. Zany ny dikany hoe mahatoky, digne de confiance. Ny dikany hoe mahatoky koa tsy miova. Tsy miova, tsy hoe indraindray ohatra zao dia indraindray ohatra nitsy, fa izay foana. Mpanompo mahatoky. Raha misy olona ao amin'ny Kristy ho Paoly, olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, vaovao ny fomba fandeha, ny fomba fisainana, ny fomba fietsika, vaovao ny fiainana. Tsy misy zavatra zay nangatahan'ny Tompo tamintsika ka tsy efa nataony. Tsy misy. Jereo tsara ny soratra masina fa tsy misy zavatra zay nangatahan'ny Tompo tamintsika ka tsy efa nataony. Arak'izany dia ohatra alain-tahaka ny Tompo. Ary zany koa no anisan'ny nahatongavany olona tetỳ amin'izao tontolo izao. Ry havana, misy fanontaniana izay apetraka ity. Inona avy ireo toetra izay hitakarina avy amin'ny andalatsoratra ranomasina nomenantsika an'io ka tokony ananantsika? Inona avy? Marobe no azo lazaina. Fa ny anankiray izay ambaran'ny perikôpa dia izao: tonga ho mpanompo ity Andriamanitra ity. Tonga ho mpanompo ilay tompony voninahitra. Ianao ny mpanompoko, izay entiko maneho ny voninahitro, hoy ny Isaia nivakiana tamintsika teo. Nanaiko mpanompo nankatony rainy mba hanome voninahitra azy Jesosy Kristy. Na tamin'ny teny zany, na tamin'ny fihetsika zany, na tamin'ny asa zany, na tamin'ny fiainany. Nefa izy ary Andriamanitra. Ary zaso ianao ahoana? Ary zaso ianao ahoana? Ny Tompo dia nilaza hoe zay nahita ny ray, satria ny ray naniraka, satria ny ray atomika, zay nahita dia nahita ny ray. Ary sika raha kristianina tokoa, manana ny Kristy, afaka miteny toy izany ve hoe zay nahita dia nahita ny Tompo, zay nandrea dia nandre ny Tompo, zay nahita dia nahita ny Tompo. Aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo i Paoly, toy ny zanaka malala, toy ny zanaka tiana, toy ny zanaka lalaina. Tian'Andriamanitra anie isika e. Ary zany ny taomany antsika mba hitovy aminy, satria tiany, malalany, tiany hanana firaisana aminy. C'est ça la question qui se pose. Est-ce que nous manifestons ou faisons voir la gloire du Christ dans notre manière de vivre, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos actes? Parce que c'est ceux-là qui manifestent et qui font briller la lumière du Christ tout autour de nous.
Jésus est venu sur terre pour être la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Et quand nous recevons cette lumière, il nous envoie à notre tour pour faire briller sa lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas nous en tant que tels, mais nous qui avons reçu cette lumière d'en haut. Et c'est ce qu'affirme l'évangile de Jean. Ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, qui brille, la lumière de Dieu qui brille comme Dieu brille. Et cette lumière que nous sommes est appelée à briller dans le monde d'une manière visible. Nous sommes ainsi appelés à être comme une ville située au sommet d'une montagne qui ne peut être cachée, mais qui brille par les œuvres bonnes, par les œuvres qui font du bien autour de nous, et ainsi nous glorifions le Père céleste. Beaucoup de chrétiens veulent glorifier le Seigneur dans leur vie, mais ils ne font pas de bien à leurs proches, à leur environnement, à ceux qui les entourent. Et pourtant, nous sommes appelés à être cette lumière. Nous ne sommes pas appelés pour faire briller nos capacités personnelles, nos facultés humaines, même si c'est nécessaire. Nous sommes appelés à faire briller la lumière qui vient d'en haut, sinon Jésus est venu pour rien. Nous sommes appelés à montrer celui qui éclaire notre intérieur, celui qui a enlevé en nous les obscurités de l'individualisme, de l'égoïsme, du mal et surtout les ténèbres qui ne sèment que le désordre autour de nous. Nous sommes appelés à faire briller la lumière du Christ. Arak'izany io fahazavan'i Kristy io no menantsika ary io no asaina aseho eo amin'izao tontolo izao. Ary nisany anankiray satria isa-taonany fifoazana anio indrindraindrindra manoloana antsika eto reto mpiandry izay miakanjo fotsy reto. Ny anaran'i Jesosy. Ilay anarana midika hoe Andriamanitra irery no mamonjy, zany no heviny. Indraindray tsika entin'ny fahazara dia miteny hoe Jesosy ao, Jesosy. Fa nizaniza manonona ny anaran'i Jesosy, aoka izy hiala amin'ny ratsy, hoy ny tenin'Andriamanitra. Nizaniza manonona ny anaran'i Jesosy, dia manambara izy, mitory izy, fa Andriamanitra irery no mamonjy, ao amin'Andriamanitra irery no famonjena. Anarana toriana zany. Anarana entina koa mitory ilay fahavalo, manondra ilay fahavalo, mandroaka ny fahavalo, izay mamafy ny maizina, androana ny maizina ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary manazava kosa ny saintsika, manazava ny fombatsika, manazava ny toetratsika mba ho feno ny fahendrena, tsy araka ny maha-olombelona, fa araka ilay olombelona tao amin'i Jesosy Kristy. Io anarana Jesosy io no anomen'Andriamanitra hery sy fahefana, ka mandroaka sy mampanaiky ny fahefana ny aizina sy ny heriny izao tontolo izao, izay manajamba sy mamatotra ny olona. Tianao ny tsara mandrakariva angesika? Iza ny tianao ratsy? Ndia azo lazaina iza ny tia hampalahelony eo akaikiny? Iza ny tia hampitomany ny vadiny na ny zanany? Nefa dia manao zany ihany tsika. Satria mbola mandaitra ao amintsika ny ota. Ary zany lazainy Paoly, tsy ny tsara izay tiako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy tiako no ataoko, saingy tsy zany manao zany fa ny ota ato anatiko. Ndeha ho kondanena ny ota. Ary ny fomba hikondanentsika ny ota, dia ny iraisantsika amin'i Jesosy Kristy, andavantsika izay rehetra tsy tiany, ary aneketsika kosa izay rehetra sitraky ny fony. Zany ny fahazavana tian'ny Tompo hoentintsika ary androana ny aizina manodidina antsika.
efa tonga ny tompo hanome fiainana be dia be ary hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mbola ao anatin'ny fahefan'ny satana sy ny fahafatesana entiny minoan'i Jesosy. Minoan'i Jesosy tompo dia voavonjy ianao sy ny ankonanao. Efa tonga ny tompo hitarika amin'ny fahazavana mahagaga ka mampisinda ny aizina mamatotra ny fiainana. Efa tonga ny tompo hitady sy hamonjy ny very fa tsy ny salamana reo zay efa ao anatin'ny fahatretrehana. Zany ny nambarany soratra masina. Tsy ny salama no mila mpitsabo ny tompo fa ny marary. Sambatra ianao raha mahatsiaro mbola manana aretina, mahatsiaro mbola malemy, tonga ho anao ny tompo, tonga anao ho hery, tonga ho anao ho fahazavana, tonga ho anao ho fiainana. Koa dia asakasak'izay mihevitena ho tanteraka na efa salama sy tanteraka ara-panahy sy tonga ho anao ny tompo ary tsy manana anjara amin'ny fahazavana ianao. Chers amis, Jésus est venu pour nous servir de modèle. Ce modèle que le monde ignore. Et par quoi il nous montre ce modèle? Par le service. Pour le monde, pour être grand, il faut chercher la gloire. Pour le monde, pour aller en haut, il faut monter. Pour Dieu, ce qui veut être grand, il doit s'humilier et servir les autres. Pour Dieu, pour atteindre le plus haut, le ciel, il faut descendre, s'humilier et faire comme Jésus. Nous pouvons lire Philippiens chapitre 2 pour se rappeler de ce chemin qu'a suivi le Christ. J'ai dit tout à l'heure que rien de ce que Jésus nous a recommandé ou commandé n'a pas été déjà fait par lui. Il a donné l'exemple. Je vous mets en défi de chercher un acte que Jésus nous a demandé et qu'il n'a pas fait. Obéir, obéir, même s'il n'a pas compris. Servir comme un esclave, même à ceux qui n'ont pas cru en lui. Exemple Judas, et nous tous, pécheurs. Et aimer même ses ennemis. Il a prié alors qu'il a été cloué. Il a prié pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. Père, pardonne-le, parce qu'il ne savait pas ce qu'il fait. Voilà l'exemple de notre Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Est-ce que c'est ça notre attitude dans la vie quotidienne? Est-ce que c'est ça notre attitude en venant même à l'église? Pour servir, mais non pour être servi, et même pour se servir, parce qu'il y en a qui viennent pour ces motifs-là. Dans Jean, chapitre 13, il a donné l'exemple. Et il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez faire pareil. Car je vous ai donné l'exemple. C'est lui qui le dit. Je vous ai donné l'exemple. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul a toujours dit, imitez le Seigneur. Imitez Dieu comme des enfants bien-aimés. Et imite-moi comme j'imite le Seigneur. La lumière du Christ n'est pas pareille que la lumière qui est dans le monde, ou la lumière qui éclaire la chair. Cette lumière vient d'en haut. Elle a donné seulement à ceux qui croient en cette lumière qui est Jésus-Christ. Elle est donnée à ceux qui s'humilient pour rejeter tout ce qui est de ce monde, les manières, les valeurs, pour épouser les manières et les valeurs célestes. Alors, nous avons à recevoir avec assurance et avec joie la pensée, les manières, les valeurs et la vie qui vient d'en haut.
qui est différent de ce qui se vit ici-bas. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul disait, pensez aux choses d'en haut, non sur terre. Cherchez les choses qui viennent d'en haut, là où le Christ se trouve. Ainsi, quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participez à sa gloire. Chers amis, vonia tsiela ny Pasika isika. Avy eo ny aina ny Pentekoste. Zay nampatsiarovana antsika fa efa natsangana olom-baovao isika ary mandeha araka ny fanahy. Raha velo ny fanahy ianao, mandeha araka ny fanahy. Koa dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka ao an-tanan'ankavan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa rehefa iseho Kristy, izy ilay fiainantsika, dia hiara iseho aminy amin'ny voninahitra koa isika. Enika ny fifaliana. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao ny Tompo, dia meko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Avia, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao, midira amin'ny fahazavan'i Kristy. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, mba hahatonga anareo ayandray le fahazavana avy eny ambony, ka aneo sy hitory zany, anambara sy ampibalika izany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny manodidina anao. Mahatoky ilay niantso anao, izy ny hatanteraka izany amin'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
Misaotra ny atokopira. Ry havana, homariky ny fidoroantsika vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ny maha olona afaka antsika, dia andeha tsika hanambara finoantsika eo am-pitsanganana miaraka amin'ireo vavolombelona nanatry maso ny fahatongavany tetỳ an-tany ho famonjena antsika izao tontolo izao. Hitsangana isika. Manambara finoantsika an'i Jesosy Kristy isika araka ny teny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny voatany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tena nay ny mandeha ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe amina fiainana mandrakizay. Sy araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Aoka hipetraka amin'ny fiangonana. Iroso amin'ny fandraisana fanasan'ny tompontsika ry havana, ho fiomanana amin'izany dia ho vetesintsika indray ny hira fa 7:500 eo ampanaovana ny hira dia angatana ny diakona hiakatra ty amin'ny alitara. Velatreto anaty antsika ny latabatry ny tompo izay anasainy atsika rehetra amin'izao ankehitriny izao. Mandondona ao am-potsika ao izy ka miandry atsika anasa azy ary iray latabatra aminy. Aoka hiaraka hitsangana isika. Hoy ny tompo amintsika rehetra ho aminareo ny fiadanana. Dia ilay fiadanana izay tsy hainy izaniza omena izany. Ary satria efa nahazo izany fiadanany tompo izany isika, dia aoka izary izany eo amin'ny manodidina antsika ka hiteny hoe ho aminao any fiadanany tompo. Sanjatoni funareu, o eu amini tumpo. Ao gaudejanti cani tumpo anjaman nicha. Masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavontsy ny saorany anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa no hiderahan'ny anjely ny fiandriananao sy tsaon'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy etỳ an-tany midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Ary izay koa ankehitriny miara-manandratra amin'ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajana lehibe no hideranay hoe
kristiana malala, aoka angina eo anatrehany tompo isika, ka hiaizo eritreritra tsara ny teny milaza ny amin'ny nanorenany tompontsika izao fanasana masina izao. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: ity ny tenako anareo izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Na oviana na oviana no misotra anareo. Fa na oviana na oviana anareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piafiny. Petraka ny fiangonana. Ry havana, aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanamarinana antsika rehetra, dia ilay fanatim-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany ko andeha isika hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, tompo lanitra sy ny tany, fa no famindraponao aminay mpanonta mahantra, dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba tsy ho faty izay rehetra mino azy, fa nana fiainana mandrakizay. Ankehitriny rainay any an-danitro, reto izay manao eto anatrehanao, fa tsy arovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fifona mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalao ny fiverenany indray izahay. Ankehitriny ray eo, aidino ny fanahy masina mba meno ny fonay, ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manantona anay amin'ny alalan'izao fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra, miaraka ny fiangonana, i Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eto anatrehanao mba hiombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka aminao ampiresinao tahaka ny sampona vola. Ampianary fankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara-manana fiangonana masina manontolo, fiambinonana sy fifaliana aminao, dia anao izay miara-manjaka ny raisy ny fanao masina, hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Amen. Hira fa 7:1 ny andiny fahatelo. Efa nandray fanahy mazanak'Andriamanitra antsika avokoa isika rehetra izao, dia ndeha ara-hiarantsika manao ny vavaka izay nampianarin'ny tompo manao hoe: rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny esitraponao, ety an-tany taty any an-danitra, no eo any arizany sazaonay, ary naminao ny olay, takonavina ny izay vita taminay, aza tondraka ny mafaka-panao, fa manafany amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy rehetra, ary vonahitra mandrakizay. Amen. Tsangana fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny Jesosy Kristy tompontsika izay nomena ho antsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika izay nalatsaka ho amin'ny maro ho fambelan-keloka. Hoy ny tompo: indro efa mitsangana eo amin'ny baravaranao ka mandondony,
raha misy miaino ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ary ho ihany koa izy avia fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsimpandray, ho ataontsika ny raha efa voatondro dia hozarainy amintsika ny mofo sy ny divay. Marina moa izany fa misy ny jus de raisin ka mampilaza ny diakona izay mandalo ho any anareo izay mila izany.
aoka hitsangana ny mpandray rehetra. Ho Jesosy Kristy Tompo, raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Ho koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Jesosy Kristy Tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome ho anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izay neno ampahery sy aro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo rehetra ny fiadanana. Hidra fahaenina amby 90. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ry havana voasoratra hoe inona moa so azo rahalahy raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy mananasa, ka androso zao ny tompon'andraikitra nambarantsika iraran'Andriamanitra miandrosantsika eto amin'ny fiangonana. Aorian'izany dia ho tanterahana ny fiarabanan'ny vahiny, fiarabanan'ny zokiolona nahatratra ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany ary ny manitra ny trano. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPM Toulouse dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao andro izao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy alohan'ny fiangonana sy tompo ny asa. Toy izao ny asa mandrara ampitaina amintsika anio vaovao nasionaly. Ny fiofanana SAPKNPL manaraka dia tarihin'ny pasteur Armino Rasolonjatovo amin'ny alarobia izao amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny Zoom ary mitondra amin'ny loha hevitra hoe le premier signe de Cana et la vie d'église. Mampatsiahy antsika fa mifarana ny 5 Jolay ny fisoratana anarana amin'izay be sampana vehivavy kristianina sy sampana lehilahy kristianina iraisana izay ho tanterahina ny 17 sy ny 18 oktobra any Dijon. Afaka manatona ny Braony SVK sy SLK eto an-toerana isika. Toy izao ny vaovao eto amin'ny faritany. Ny fiofanana ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny faritany atsimo andrefana dia atao ao amin'ny Vieux Temple amin'ny asabotsy 13 Jona ho avy izao amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora sy sasany tolakandro. Ko antsoina amin'izany ny komity rehetra, ny birao ny sampana valo rehetra, ny loholona, ny mpampianatra sekolin'ny tenin'Andriamanitra, ny mpitaiza ao amin'ny tily, ny mpiandry, ny mpandiny-bola, ny vondron'asa rehetra. Efa ny farana ny fisoratana anarana ao amin'ny sakafo atoandro fa manentana antsika kosa anatrika ny fiofanana na ny maraina na ny sy ny tolakandro. Fanasana voaray avy any ivelany.
Ampifaliana lehibe ho an'ny fitandremana FPMA Clermont-Ferrand ny manasa atsika hanatrika ny kansera izay karakarain'izy ireo miaraka amin'ny tarika TGC amin'ny alahady 14 jona amin'ny 3 ora. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 15 €. Fanasana voaray faharoa. La FPMA de Montpellier vous invite à la célébration de leur 80e anniversaire. Les festivités débuteront le samedi 20 juin à 17 h, suivi d'une soirée à 19 h pour un moment convivial animé par le groupe d'artistes malgaches Macadance. Et elles se poursuivront également par le dimanche 21 juin à 15 h au temple de Maglone par un culte de louange. Amin'ireo itsikaroireo eto amin'ny faritany dia miantoka fiara iray ny fiangonana sy billet anankiroa avy. Koa izay maniry solotena ny fiangonana amin'izany dia afaka manatona ny filoha maka ny andindininy rehetra. Vaovao avy any ivelany. L'Église luthérienne malgache vous invite à célébrer leurs 10 ans de foi le samedi 20 juin à partir de 15 h. Il y aura un gala avec le chanteur Zakara Tinassou et des témoignages divers suivis d'un repas confraternel le dimanche 21 juin. Le culte est à 10 h. Tout se passe à l'église Saint-Sauveur à Borde-Rouge. Toujours une vaovao eto amin'ny tafontsika. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana ny fiangonana ny fodimandry ny malalanay Ramananjo Monique ny talata rojona teto Toulouse. Hoy ny zanany Rakoto Malala Nancy Simbelmanana sy ny zanaka manjafany Ramananjo Rudisirondro sy ny zanany. Ny fanompompivavahana fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy fampahirezana ny fianakaviana ary ny fandevenana dia efa totosa somatsara tamin'ny zoma 10 jona lasa teo. Nanolotra fararakitra 200 € ny fianakaviana ary efa nandefa taratasy fisaorana sahady. Ny famangina ny fianakaviana dia ho tanterahina amin'ny alahady 20 jona mandritry ny fanompompivavahana fidirana faharoa. Filazana mariazy. Comme il est maintenant de coutume dans notre église, on va vous présenter les futurs mariés. Donc je demande aux 2 couples de futurs mariés de se lever pendant l'annonce de leur mariage et de rester debout afin de vous présenter à l'assemblée. Filazana mariazi voaluan. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les 2 ne feront plus qu'un et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ratimandesi Andremanantsu et Vula, Radirsul, Émilien, Lala et Clémence sont heureux de vous en convier à l'union de leurs enfants, Gabriel et Cynthia, le samedi 20 juin à 14 h, ici même, au temple du Salin. Je vous demande de vous lever, Gabriel et Cynthia. Voilà. Filazana mariazi faru. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Sylvie Maran et Thierry Fogliota, Farassou et Honoré Rakutoasu Rasulu sont heureux de vous convier à l'union de leurs enfants, Priska et Johan, le samedi 20 juin également, à 16 h, ici même au temple du Salin. Itin Filazana Fatelu Satfaran. Je vous demande de vous lever, Johan et Priska. Voilà. Donc l'église tout entière, si on vous regarde, c'est pour vous connaître un peu mieux. Mais on est surtout heureux pour cette grâce que le Seigneur vous accorde. Et nous sommes de tout cœur avec vous pour ce témoignage d'amour que représente l'amour de Jésus-Christ pour son épouse l'Église. Et que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans chaque étape de ce projet. Vous pouvez vous asseoir. Et ici, fiangonana kosa dia manana didy amin'ny fitondranam-bavaka izany fikasana tsara n'ireo zanatsika ireo. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Mampandreny fiangonana zany fa misy asa sy fampielezana ao aorianan'izao fanompom-pivavahana izao. Fa ny mampandriantsika fiangonana koa ny sampana fifoazana sy ny komity ny fiangonana fa iantoka olona efatra tsy mbola nandeha laso fifoazana mihitsy. Koa afaka manatona ny birao ny sampana fifoazana isika ka izay efatra misoratra anarana voalohany no horaisina.
Vaovao mikasika nisa taona ny SVK SLK Sintily. Ny kerimesy lehibe karakarain'ireo sampana telo ireo dia manasa anao hiaran-kalaza ny isan-taonany sy ny fetin'ny fahaleovan-taona malagasy ao anatin'ny fifaliana, fizarana ary fahalahina ny asabotsy 17 jona manomboka amin'ny 3 ora tolakandro any amin'ny salle Gzerako Bruguière. Isy lalao sy fialamboly maro isan-karazany, sakafo sy tsaky samihafa mampiavaka ny Madagasikara, kanto malagasy, arendrina ary takariva iarahan'ny mpanakanto malagasy iantra. Mariana fa mamaim-pona ny fidirana, fa ny takariva iarahana amin'ny antra kosa dia misy tapakila fandraisana anjara 10 € ny lehibe, 5 € ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora 12 ka hatramin'ny 18 taona. Amin'ny takariva koa dia misy menu spécial izay azontsika fandriana aingana eo amin'ny stand eo ampivoana zany na azo koa atao en ligne. Vaovao avy amin'ny SPMA sy ny FPMA. Le SPMA et l'église FPMA Toulouse vous informent qu'un stand est disponible chaque dimanche pour la vente de billets et de tickets tombola pour le déjeuner-concert qui aura lieu le 4 juillet à 13h à la salle des fêtes de Grisol. La SCDM et la chorale Feunmazave et le groupe Enterprise animeront cette journée. Les billets d'entrée sont de 25 € pour les adultes, 15 € pour les enfants de moins de 12 ans et les 5 tickets de tombola à 10 €. Fitombavaka ny fiangonana manasa antsika rehetra hanatrika ny fitombavaka ho an'ny fiangonana ny zoma 20 jona amin'ny 7 ora sasany hariva ao amin'ny Vieux Temple andro ny fetim-pirenentsika. Iaraka isika idiran'ny tompo hisaotra azy ifampitondram-bavaka ametraka eo amin'ny ny vina maro samihafa mialohan'ny fialan-tsasatra. Misy ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao amin'ny 7 ora sasany hariva. Ansan'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 ora ary ny alakamisy amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Araka ny fandaminana ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano anio dia ny sampana fivoazana sy ny sampana tily. Toy izao zany ny diarintsika amin'ny alahady anio 14 jona dia misy ny culte des 4 églises amin'ny 10 ora sasany maraina eto amin'ny temple du Salin. Tsy misy sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny alahady 12 jona dia fanompoam-pivavahana fidirana indroa any amin'ny Vieux Temple amin'ny 9 ora sasany maraina ary amin'ny 12 ora atoandro. Sady misy ny fankalazana ny fety ny ray mandritra ny fotoana ny sekoly ny tenin'Andriamanitra amin'ny 10 ora. Ny alahady 12 jona dia fanompoam-pivavahana miaraka amin'ny fiangonana katolika malagasy ary fitondranam-bavaka ny firenentsika noho ny asaramanitra. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany tamin'izay vaovao lavalava izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanamafisana araka ny rentsika teo amin'ny herinan'io dia eto amin'ny temple du Salin ihany ny fotoanantsika. Fitaom-pivavahana iarahana izay miombona ao anatin'ny amin'ny fampiasana ny trano izay an'ny EPUDF nefa koa miombona ara-teolojika amintsika. Dia ny fiangonana malagasy zany isika, ny fiangonana EPUDF izay tompon'ny trano, ny fiangonana allemande ary ny fiangonana koreana. Miombona ho fiangonana iray isika amin'io ka dia asaintsika tsy hoe tsisy indray zany ny fitaom-pivavahana ny teny gasy dia tsy ho avy fa eto ny fotoanantsika amin'io amin'ny 10 sasany maraina miaraka eto ny fiangonana efatra tota mariana fa isika ny be olona indrindra amin'ireo ka raha tsika ny tsy ho avy dia hiahaka eo tsika ka dia zay ny fanetsiketsehana ho antsika ho amin'izany. Manaraka dia fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voahonina ary miara-mivavaka eto anio angatahana mba hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay miarabanao tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse ary dia mirary soa indrindra. Andriamanitra ny fahasoavana ane izay nitantananao hitaridalana anao mandrakariva ary indrindra natanteraka soa ny antony nahatongavanao eto. Dia tsarovy fa naovinanao no mandalo eto misy toerana ho anao eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary ny soa indrindra
indrindra ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fitahiny ho aminao mandrakariva. Misaotra tompoko, mahazo mipetraka ianao. Fanaontsika koa amin'ny alahady voalohany amin'ny volana tahaka izao, ny miarahaba manokana ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana Mey iny. Misy mianadahy izy reto angatahana mba hitsangana raha eto dia Ramatoa Rabetrano Isabelle sy Andriamatoa Razafindrakoto Jean Maximin. Eto ve tsy eo izy, mety any tokantranony ihany. Faly zay miarahaba anareo, zokinay, ray aman-dreninay, mahatratra ny tsingeritaona nahaterahanareo tamin'iny volan'iny noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Miombona amin'ny fakasitrahana sy ny fisaoran'Andriamanitra aminareo amin'izany izahay, ary mirary soa indrindra anareo. Ka indramina voalohany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:30. Ny andiny ny 7 ka hatramin'ny 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo zany a: matokian'i Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Miravoravo amin'i Jehovah ianao, dia omeny ianao izay irin'ny fonao rehetra. Ary ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoky azy fa ataony tanteraka. Dia tanteran'ny Tompo aminao ane, ho aminareo ane, izany tsodrano sy faniriana izany. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra fitiavana, ary Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana rehetra. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zahay, satria tsara ianao ary manao ny tsara aminay mandrakariva. Misaotra anao ny amin'reto zokinay, ray aman-dreninay reto, izay narovanao ary indrindra ny tantaninao ka dia nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny. Loharan'nym-pisina ianao, loharan'nym-piainana ianao, loharan'nym-pamonjena ianao. Tompo tsara ho apetraka ay aminao reo, ary ho tanterahanao aminy ny teny fikasanao, ka hatonga ireo Tompo ho faly mandrakariva amin'ny fahamarinanao. Hatonga azy ho vontiny ny fitahiana, ka afaka izara izany amin'ny asa fanaovan-tsoa. Mangataka aminao zahay, meo azy ny fifalianao hatanteraka ny fifaliany, ary meo azy zay rehetra irin'ny fony araka ny teninao, satria matoky anao izy, ary ianao ihany ny mahatanteraka ny fiainany. Ary ninninona tsy voatononay amin'izany vavaka izany, tokony ho an'ireo zokinay sy ray aman-dreninay ireo omeo malalaka izany, satria hainao Andriamanitra tanterahana. Dia anao ny voninahitra, anao ny fiandriana, anao ny fanjakana, anao ny faherezana, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Misaotra indrindra tompoko, mahazo mipetraka nareo. Allez, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je m'exprime au nom du comité de pilotage et du projet et du comité du projet Tchad. Et donc aujourd'hui, c'est une joie de voir autant de monde encore une fois dans l'église. Comme vient de le dire Pasteur, on est une église nombreuse et c'est le signe d'une église vivante qui grandit, qui sert et qui cherche Dieu ensemble. Rapidement, on souhaiterait revenir sur le dernier Avarapat qui s'est tenu le 30 mai. Donc dans le cadre du pilier cohabité dans l'église, nous avons réfléchi autour du thème « Je trouve du soutien dans ta maison » à partir de Galates 6, verset 2. Donc c'était un temps de louange, de prédication, d'échange fraternel et également de partage autour du projet Tchad. Concrètement, plusieurs enseignements, oser parler de ces épreuves et de ces difficultés, reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, écouter avec compassion et accueillir sans juger, porter les fardeaux de nos frères et sœurs dans la prière et s'encourager par notre présence et notre témoignage. Donc c'est une direction qui nous paraît importante pour notre Église. Et une Église unie n'est pas seulement une Église qui se retrouve pour des événements mafnarch en dehors du culte, mais c'est aussi une Église où l'on peut être vrai, où l'on peut demander de l'aide, être écouté, soutenu et porté dans la prière. Alors on remercie les personnes qui étaient présentes ce jour-là, et on remercie également les personnes qui ont rapporté leur tirelire lors de l'événement. Grâce à seulement 5 tirelires, l'objectif de 300 € a été atteint. Alors maintenant, comment avancer? Concernant le projet Tchad, donc il y a un mois au 30 avril 2026, le montant collecté s'est levé à 224 326 €. Donc merci également à tous ceux qui contribuent à soutenir le projet par leurs dons et leurs prières. Et souvent, on entend
souvent à table ou voilà, des discussions. Des on a les projets Chan. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a trouvé un terrain? Est-ce qu'on a trouvé un bâtiment? Et c'est une question légitime. Et pour continuer à avancer, on accueille 3 nouveaux responsables au sein de la commission investigation et juridique. Vous retrouvez leur nom ici. Et leur rôle sera d'apporter un nouvel élan aux réflexions et aux recherches, toujours en collaboration avec les membres expérimentés de la commission. Donc le but, ce n'est pas de leur mettre tout le poids des recherches sur les épaules, mais c'est de les identifier comme référents de 3 priorités. Donc je pense que tu peux aller à la slide suivante. Les 3 priorités qui sont le sourcing actif, c'est-à-dire poursuivre rigoureusement les recherches et aussi la cartographie des sites visités. L'anticipation, c'est-à-dire préparer dès maintenant les dossiers nécessaires à une future acquisition. Et la valorisation, c'est-à-dire réfléchir aux usages possibles du lieu et à son potentiel pour la vie de l'Église. Mais si on parle souvent des ressources financières ou des recherches, n'oublions pas qu'avant les ressources matérielles, il y a les ressources spirituelles. Chaque avancée commence d'abord dans la prière. Et en ce sens, nous remercions tous ceux qui portent fidèlement l'Église dans l'intercession, notamment la commission spirituelle, nos bergers, nos anciens, le SAFIF, tous les simples, ainsi que tous ceux qui prient parfois dans l'ombre sans être vus. Car avant de bâtir un lieu, nous voulons continuer à bâtir un peuple attaché à Dieu. Et nous croyons que lorsque Dieu ouvre un chemin, il donne aussi les moyens d'y arriver. Mais finalement, au-delà des recherches et des commissions, on aimerait rappeler même une conviction importante. L'avenir du projet Chan ne dépend pas uniquement du COPIL ou du comité Chan, il dépend avant tout de la volonté de Dieu. Il dépend aussi des prières, de l'engagement et de la participation de chacun de nous. Donc que ce soit par la prière, ce qu'on vient de dire, par le service, par vos compétences ou par vos dons, chacun a sa place dans ce projet. Car le projet Chan n'est pas le projet d'un comité. Le projet Chan, c'est le projet de Dieu pour notre Église. Et lorsque nous voyons une assemblée comme aujourd'hui, lorsque nous devons adapter même nos activités faute de place, parfois même multiplier les cultes, voire renvoyer des gens dans de plus petites salles ou même à distance, bonjour à ceux qui sont à distance, cela nous rappelle que ce projet répond à un besoin réel, mais surtout à une vision pour les générations qui viennent. Alors continuons donc à prier, à servir, à nous engager avec foi et à faire briller la lumière qui vient d'en haut. David Sangana Sianangan, levons-nous et bâtissons. Que Dieu vous bénisse. Zavatra ambarantsika kanefa mila fantatsika fa ny tafy Tolozy fiangonana FPM Tolozy dia ny angaran'Andriamanitra manokana ary ny zavatra holazaiko vetivety eto dia feno zavatra rehetra satria anatin'izao fotoana fanompoanan'ny tompo amin'ny hetsika maro izay mbola nozavain'ny tompon'andraikitra teo tamin'ny projet trano fiangonana dia tadidio fa ankalazany fa 7 taona nitandreman'ny mpitandrina mivady sika Élyse Andriamandry mivady teto amin'ny FPM Tolozy ary anomana anamarika ny fandehanany misotro ronono. Ka efa nitenenina taminareo ihany fa tadidio azafady indrindra ty daty ty 10 sy ny 1 volana Oktobra. Ny 10 Oktobra ny tena mafisitsika vetivety androany mba tsy ho ela. Amin'ny sabotsy 10 Oktobra zany tsika dia etanina daholo ny fiangonana. Tsika rehetra tonga eto dia antsoina tonga daholo amin'ny andro io. Io zany nisy filazana mariage teo fa amin'ity pasteur Élyse mivady no manasa atsika. Ohatrany tsy mariage le izy fa fetin'izy mivady. Ka raha tsy tonga amin'io tsika dia vomafy. Fanasana lehibe zany amin'ny alalan'ny fiangonana. Ka fandrio aza mandeha vacances efa nitenena ihany ty aza miasa raha afaka maka congé sy ny sisa amin'ny 2 tolakandro ny fotoana ao amin'ny château de la Garrigue. Ary misy animation maromaro zany misy tandy ataon'ny sampana valo eto amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny exposition sy ny atao hoe animation musicale samihafa ataon'ny mpanatalenta ary izy koa ny buvette sur place zany afahantsika mba miala etaita satria sabotsy toanana ny ka dia manao antsoafo sady zany
amin'io asabotsy io a izy zany a atao hoe buvety ngeza be satria raha sitrapon'Andriamanitra atao hoe farafahakeliny fa ny faniriana fantatsika fa Andriamanitra dia mahavita zavatra ngeza be fa ny andrasany amintsika dia nivoniny ny faniriana dia mbola ioatra n'izany fiangonana izahay a nandritra n'izay 7 taona izay 900 misoratra anarana nefa irina zany tena tsika rehetra mihitsy sy nanao ezaka manokana ho avy amin'io ny tanora ny ankizy ny ray aman-dreny ny zokiolona tena tonga dia misy fandaminana zany fotoana izao dia zay no fangatana lehibe ho atao amin'ny fiangonana efa mahazatra antsika ihany io sahady a anao izay mety anatin'izany araka ny ten'Andriamanitra misoratra hoe efa nomena maimam-pony tsika ka ao ka maimam-pony tsy fantatra hoe inona ny fahasoavana ny raisitsika tao anatin'izay 7 taona izay tamin'ny alalam-pitandrina tsika ihany ny mahalala an'izay a ka dia hiobana amin'izany tsika amaly ny antso ataony ny tompon'andraikitra faharoa dia naniry dia naniry ny mpitandrina ny antso atokopira anankiray izay mety misy malala mety misy tsy malala fa atokopira Osana Amojatovy Europa izay ho avy eto voalohany izy ho avy eto amintsika anafana ny takarivantsika ary misy fandraisana anjara kely dia kely satria raha ny tokony ho izy ny ety manana ho atokany fiangonana amin'io andro io dia mbola lavitra be noho izany na ny ofan'ny toerana Château de la Garrigue fotsiny azy dia fahaitsika fa tsy zavatra maimaim-pony akory izany 15 € ny concert ny tarika Osana Amojatovy Europe 15 €, 10 € ho an'ny mpianatra ho an'ny ankizy ka dia mangataka antsika sahady anomana an'izany amin'io fotoana io ary indrindra koa andray vahiny tsika amin'io andro io dia manao antsoavy sady amintsika fiangonana ho an'izay afaka mandray olona ray na roa na telo na efatra any atokantrano amin'ny alin'ny 10 oktobra zany mba ilaza sady etsy ampiravana ao amin'ny stand isaky ny alahady misy an'ilay stand hitantsika ao mba hiteny sady hoe izay afaka mandray olona 5, 10, 2, araky ny fanomezam-pahasoavana sy ny fananana ananantsika ka dia izay no antsoavo mikasika io asabotsy io zany mba ho tadiditsika tsara farany mandroso moa ny fotoana ka dia isaorana Andriamanitra lehibe ho an'ny zavatra vita fantatsika fa io Andriamanitra inoantsika io dia Andriamanitra mahagaga 7-20 ny olona nanolotra atao hoe dans ligne na dans espèce hatramin'izao isaorana izy ireo isaorana koa ny catéchomène izay nivoniraisina tamin'ny farany teo nanome 240 € ho fandraisana anjara amin'ilay voyage anisan'ny tsangam-bato atolotra ho an'ny pasteur mivady zany dia nanome an'io fanomezan'io izy ka isaorana azy ireo sady zany ary indrindra ho atsika rehetra manomboka izao dia isaorantsika fa andray anjara amin'ilay kanioty io ny QR code aza misalasala ntsony aza mangatakandro satria io sisa 5 sy amin'ny 100 andro sisa no ananatsika anaovana izany satria tsika zao andeha vacances tsika zao ela sasatra fa tadio fa misy an'io asa lehibe io miandry atsika ka engany ka tsy ataontsika ambany zavatra izay ho voninahitra ny tompo misaotra tompoko Ravana malala hoy ny tompo aoka tsy hisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako ka andeha sika hanavoan'ny fanoratenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra ho an'izay anao zany amin'ny alalan'ny carte bancaire dia ny mpitahiry vola amin'ny fiangonana Ramatoa Anitra Ratovondraona no andray izany ety amin'ny loana eo am-panatanterahana izany dia ny hira voalahatra no vatesintsika amin'ny fahitana tanana tsara tsarovy fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra azafady fa misy fantsina kely ny valopy ho an'ny isataonan'ny fisapana fifoazana zany no raisin'ny mpitahiry vola Anitra Ratovondraona
Akipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana manokana mikasika ny isan-taonan'ny sampana fifoazana antsika izao mangataka ny tompon'andraikitra mba androso fianolona anatanteraka izany. Ry afa-malala ao amin'ny tompo a, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa noho ny fahasoavany sy ny famindrampony dia tontosa soa izao isan'ny taonan'ny sampana fifoazana izao. Ny sampana fifoazana dia manompo sy mikendry ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary nizaniza izay apetraky ny tompo eo anoloanay a
dia torianay amin'ny olona rehetra i Jesosy Kristy ilay tompo ary mpamonjy, ary indrindrandrindra ny tanjona dia ny mba handraisany i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Ny fifoazana moa ry havana dia sehatra anankiray izay fitaizam-panahy ary fanatanterahana ny asa sy fampaherezana any an-tokantrano ho an'izay olona rehetra mangetaheta izany, ary koa manatanteraka izany asa sy fampaherezana izany ny fifoazana eto amin'ny fiangonana indray mandeha isam-bolana izay tariany ray aman-dreny mpitandrina Élisée Andriamiandra. Miisa 570 ny mpiandra eto amin'ny fiangonana, ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia manana mpiomana 5 isika eto amin'ny FPMA Toulouse, ka mangataka ireo mpiomana mba hitsangana mba ho hitan'ny fiangonana iza ianareo izay miomana ho mpiandra eto amin'ny fiangonana. Mangataka ny mpiomana mba hitsangana. Ireo ny mpiomana izay misy eto amin'ny fiangonantsika ary mangataka ny fiangonana mba hitrotro ambavaka azy ireo satria tsy mora, betsaka ny ady izay atrehan'izy ireo, betsaka ny zavatra izay iainan'izy ireo, dia ny fanohanantsika fiangonana ambavaka azy ireo no mba hangatahana ary mino zahay fa ho tontosain'ny tompo ao amin'izy ireo ny antso izay ny antsoin'ny tompo azy ireo ao anatin'izany asa fanompoana mampiandry izany. Mangataka anareo hipetraka. Misaotra tompo. Dia hisaotra manokana ny komitin'ny fiangonana izay fifoazana izay misy ny bureau-ny fiangonana, misy ny diakona ary misy ny sampana 9. Tena maminay tokoa ny fiarahamanompo aminareo ary azonay tsampain-tanana ny fitiavanareo anay, ny fanohananareo anay, ranandreny ny filazanareo atsika nanampy anay fifoazana amin'ny endrika mavitrika ny kanafana mandefa olona efatra ho any amin'izany lasi-pifoazana any GL izany. Ny mpitandrina moa rehefa aveo mbola haka fotoana kely izy anazava inona no atao any amin'izany lasi-pifoazana mandritra ny herinandro izany. Dia hisaotra ihany koa izahay ny firaisan'ny sampana fa mamela anareo ry havana raha mba manonona ny sampana indrom-peo satria eo foana io sampana indrom-peo io isam-bolana na amin'ny fotoana rehetra izay ilanay sampana fifoazana amin'ny asa sy fampaherezana, mitendry ny mozika, ary matetika ry havana tara ny fahavitan'ny asa fampaherezana indraindray amin'ny ray sasana amin'ny roa fa eo foana izareo ary manao izany asa fanompoana izany miaraka aminay amin'ny fifaliana indrom-peo ary ny firaisan'ny sampana. Dia misaotra ihany koa ny SPMA izahay izay tena miara-miasa aminay akaiky ary tokony atao. Tsy ambany indrindra ry havana dia fofaly sy feno fankasitrahana feno no atolotra ianareo fiangonana manontolo, fa indrindra ianareo tsiraray avy izay manaiky ny asa-pifoazana eto amin'ny fiangonana. Mpanompo tsy mahasoa ihany izay ry havana, izay tokony nataonay ihany no natao, ary indraindray aza na izay tokony nataonay aza tsy vitanay, ary angatanay famelan-keloko aminareo izany fa aza misalasala tsy izahay mpiandro no antononareo ry havana fa Jesosy Kristy tompo ilay nitoriana tamintsika teo, izy no antononareo koa dia aza misalasala fa manatona ilay azo fijalian'i Kristy. Ary mitodika aminareo fianakaviam-be ny fifoazana ny tenako izay mpikambana rehetra ao amin'ny fifoazana. Misaotra anareo
ny amin'ny fitiavana rehetra izay nasehonareo. Tsapa fa tena ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra tokoa no ao anatinareo ahafahantsika mifanohana vao mandre asa atao tena tsy miambahamba tonga dia manao. Vao mandre na ohatrinona ny zavatra ilaintsika tsy manontany fa tonga dia manome. Asan'Andriamanitra izany ka dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ny amin'ny asan'ny fanahy masina ao anatinareo. Ka mba tiako ampahirezana anareo ny hira izay mbola ho ataontsika rehefa aveo ny amin'ny tonony manao hoe Jesosy tompo no nijery sy mahita ny atao koa tsy mba hisy very izay rehetra vitanao. Dia mampahery atsika tsirairay avy. Azafady indrindra tompoko tsy farany fa dia mba mangataka any vadiny mpitandrina Elize Andremiandra, tiana Andremiandra mba hiakatra ety anoloana. Azafady indrindra tompoko. Mamela anareo ry havana raha nampitsangana ny vadiny mpitandrina teo fa anio dia lahady isan'ny taonan'ny fifoazana farany izay iarahanay amin'izy mivady. Ka dia mba teaka fotoana fo kely izahay tena amin'ny feno fifaliana, feno fankasitrahana no isaoranay Andriamanitra, nanomezan'Andriamanitra azy mivady anay ao amin'ny fifoazana. Satria ny mpitandrina Elize Andremiandra sy ny vadiny efa fantatsika fiangonana dia mpiandry izy mivady ary miara manompo aminay, miara miasa aminay ary tena mampianatra sy manoro anay amin'ny zavatra rehetra tokony atao. Ry pastera mivady mianakavy, indreto izay fifoazana mitodika aminareo satria taonjobily ity taona iainantsika ity ny fankalazana ny faefapolo taona pahasoavana. Ary ny hevitra izany taonjobily izany raha ny fahazahoako azy dia voalohany indrindra taom-pihavanana ary koa taom-pifaliana, taom-piraviravona. Isika moa mampiandritsika alohan'ny asa dia manao ny fomanam-panahy ary mifamela heloka foana ary fantatray ry pastera mivady fa mamela anay fifoazana anareo amin'izay rehetra tsy fahatanteranay isan'andro isan'andro. Fa tena maniry izahay ao anatinay, tena mangetaeta, tena te hangataka aminareo mivady famelan-keloka. Mamindrafo aminay ry pastera mivady, ry zanaka sy zafikelyn'ny pastera ny amin'izay rehetra natao anay fifoazana, ny mpiandry, ny mpiomana, ny zanaka ny fifoazana izay mety nampalahelo anareo satria nampalahelo an'Andriamanitra koa izy ireny. Fa indrindra ny antony hangatany amin'ny famelan-keloka dia tena te hiavana aminareo mandrakariva izahay satria maminay ary satrinay loatra ny havana foana ary mihavana foana tsika fa tianay ho azon'Andriamanitra izany fihavanantsika izany ary Kristy izay fihavanantsika ny hiazona izany fihavanana izany. Ary tena amin'ny fony amanontolo ny tenenanay aminareo mivady fa tena tianay ianareo pastera, tena tianay. Dia eo amin'izany manolotra zavatra kely izahay, tena kely eo anatin'ny valopio ary aza ny akelezany ireny hojerenareo mivady fa ny fitiavanay ao anatin'ny fonay izay napetraka ny tompo izay ngoza be, tena ngoza be ny fitiavanay anareo dia izay tompoko ny mba raiso fa tsy ny fahakelezany valopy, ny fahakelezany izay ao anatin'ny valopy. Ny matetika moa pastera ianareo mivady no mitsodrano anay fa androany indray mba te hitsodrano anareo izay fifoazana
ary amin'ny fofeny fitiavana ary tena fantatray nonay fa ho tanteran'ny tompo aminareo zany a dia ho tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe hita ianareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo ny fiadanany ho tanteraka aminareo anie zany ry pastera mivady mianakavy ary mbola ho tanteraka amin'ny taranaka anareo mbola ho avy taranaka mifandimby ho tanteran'ny Jehovah aminareo anie izany mamela kely koa nareo raha hitodika amin'ny pastera nomena Ramarson indreto zay ry ray aman-dreny mpitandrina pastera nomena Ramarson indreto ny fifoazana mandray ianao amin'ny fifaliana ary faly sy ravo zay hiara-nompo aminao ary mandray anao ray aman-dreny ampianatra anay hiaraka aminay anompo dia tena faly tokoa ny fonay pastera ka tenin'Andriamanitra koa no entinay ampahery anao pastera nomena ary entinay ambavaka ary zay tena rehefa matsiaro anao dia hitondra ambavaka angamba izany koa ny antom-pisian'ny fifazana tena olony vavaka ka rehefa matsiaro ary fantatray fa betsaka ny adidy sy andraikitra izay hosaninao dia atsiaro anao ambavaka izahay ka hitsodrananao koa izay pastera amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mahereza sy matanjah aza matahotra na manahy azy fa Jehovah Andriamanitra no miara mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy amen voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsy dia fanaon'Andriamanitra loatra manao surprise nefa ny misy moa zany ary dia tsy maintsy mamaly ihany na dia tsy niomana azy tena tsy niomana ary nanohina ny fihetsikareo misaotra dia misaotra indrindra amin'ny fanohanana ambavaka misaotra indrindra ny amin'ny fahatsiarovana sy fampatsiarovana anay fa nilainareo ny asa zay nampanaoviny tompo anay mpanompo tsy mahasoa tsy mahay na inona na inona kanefa dia notendreny amin'izao ary niteneniny tahaka nitenenany tamin'ny Gideona hoe tsy efa naniraka anao va aho ka dia adiny ny fahalemena sy ny fahakelezana ao anatin'ireny misaotra indrindra teo nitodika tamin'ny pastera nomena koa ianareo ary tiako ny manamarika sy mampilaza eto fa raha ny tena izy ny mpitandrina dia mpiandro d'office fa izay matoa nytokanana zay moa zany ny promotion voalohany teto amin'ny FPMA tamin'ny nanokanana anay dia satria zay mbola tsy mpitandrina tamin'izany dia zay no natonga anay nitokanana ho mpiandry aloha fa rehefa voatokana ho mpitandrina ary izy moa zany mbola tsy voatokana fa tonga amin'ny fanokanana dia avy hatrany dia sady lehiben'ny mpiandry eo anivon'ny fiangonana izy no anisan'ny mpiandriko eo anivon'ny fiangonana tsara ny manamarika izay farany satria tsy maintsy faranana ihany ny teny dia misaotra indrindra anareo misaotra amin'ny zavatra rehetra ary misaotra ny tompo nanome anareo satria raha lazainany hoe misaotra ny pasteur nareo ny pasteur ny tena misaotra anareo fa raha tsy nisy anareo dia ny asa rery teto ary dia ho sahirana reraka kanefa dia nanana anareo ary dia isaorana ny tompo be dehibe zany ary zany nampahirezana anareo engany Andriamanitra zay efa nifidy anareo atanteraka ary anome hery isan'andro anareo azahoanareo manatanteraka ny adidy zay napetraka aminareo farany voalaza teo fa misy ny lasy zay tanterana ny GL amin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny volana jolay izao inona moa natao anatin'izany 9 andro zany mivavaka mianatra dia miasa zay le izy manomboka amin'ny enina ny fotoana nefa tsy voatery fo amin'ny enina zay reraka ary mifarana amin'ny folo sasany amin'ny 12 any mandritry ny 9 andro ary ao anatin'izany dia misy ny fiofanana ary azoko lazaina etona fa na iza natrika tany dia afa-po tamin'ny fiofanana
fa sady avo lenta izany a no tanterahan'ireo mpanompon'Andriamanitra zay azo lazaina hoe mahay manam-pahaizana ary dia mahazo amin'izany tsy ny mpiandry ihany tsy ny fifoazana ihany fa ny daolobe mahazo anjara ao amin'izany ary ho hitanareo ao amin'ny site ny FPMA ny programma fa mino fa ho avoaka amin'ny tsy ho ela hitanareo anatin'ny fandarana ny fiofanana tanterahana ao anatin'izany ka dia manasa antsika misy an'ilay efatra zay entohana manokana zay mbola tsy nandeha ka andeha voalohany ao anatin'izany a mba higiokan'izany hitan'izany a dia mba ina moa ty izy hitantara amin'ny afaka hoe manahoana ny fahitany an'izany lasy ny fifoazana fanao isan-taona izany ka dia manasa antsika ary izay tsy afaka mitrotro ambavaka sy manohana izany asa izany satria asa lehibe eo amin'ny fiangonana izany zay anatanterahana ny fanafahana ireo zay mbola matsiaro voafatotra ka tsy afaka ny vavaka tsotra na tsy afaka ny fiaraha-mivavaka sy ny fianarana soratra masina fotsiny ihany zay a ka dia misaotra indrindra anareo misaotra ny fifoazana manokana tahin'ny tompo dia anjarantsika fiangonana izao no mitodika amin'ny sampana fifoazana misaotra an'Andriamanitra izay ny amin'ny asany ao aminareo sampana fifoazana no mamono fiangonana araka ny anaranareo mamono fiangonana mba tsy ho variana amin'ny fanangolen'ny devoly ary mandroaka ny asan'ny maizina ary mampahery amin'ny tenin'Andriamanitra mba tena anananay ilay fanantenana velona fa ao amin'ny Jesosy Kristy ny tena misy ny fiainana mandrakizay ka dia mampahery anareo anatin'izany asa napetraka Andriamanitra ao anatinareo izany matetika koa dia le asa sy fampaherezana atao isam-bolana ny tena fantatritsika tanterahan'ny fifoazana fa any mangingina any izy ireo dia mitolona ambavaka ao atsika mitolona ao ambavaka mandohalika ao atsika fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra ary mitondra ambavaka atsika na ny mpitondra izany na ny mpitandrina izany na ny sampana na ny tokantrano tsirairay avy na ireo izay mpivady vao izay natsangana na rehefa mpivady vao izay efa noraisina teto amin'ny fiangonana na ireo katekomena izay noraisina ireo izay nanao fanekena rehetra dia hoentin'izy ireo ambavaka mba tena ho fanekena tanteraka no ataon'izy ireo natrehan'ny tompo ary mba haritra amin'izany fanekena izany isika tsirairay avy ka dia misaotra anareo izay ny amin'ny fandavatenanareo sy ny amin'ny fanoloran-tenanareo isan'andro isan'andro hitolona ambavaka ao amin'ny fiangonana ary mamangy ny fiangonana eny amin'ny tokantrano ho an'ireo izay tena mila fampaherezana ho an'izay voageja ary ho an'ireo izay mila ny fanononana amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy any tokantrano ka dia aza misalasala isika manatona azy ireo raha misy mahatery atsika raha misy zavatra manavesatra atsika fa misokatra amintsika mandrakariva izy ireo dia ny tompony anome hery sy ny fahefana rehetra avy aminy ahafahanareo manatanteraka izany asa masina napetrany teo aminareo izany dia ny ten'Andriamanitra ampaherezana anareo dia hoe koatanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy ary manaova lalamahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampitsoka ny tongotry ny mandringa fa mba hasitrana azy kosa Hebreo 12:12 ka hatramin'ny 13:10 izany no ampaherezan'Andriamanitra anareo dia izy no hanome anareo izay tokony anareo ahafahanareo mampahery sy mapitraka mandrakariva ny fiangonana misaotra tompoko. Ny tena anjarako moa zany dia mitrotro ambavaka ny mpiandry sy ny zanaky ny fifoazana misy ny zanaky ny fifoazana zay manohana ny asan'ny mpiandry ary ny mpitandrina manokana dia misaotra anareo satria nareo ny tananakavia ny mpitandrina asa fitandremana ny atao hoe mpitandrina sy mpiandry dia synonyme kanefa tsy mpitandrina akory nareo fa mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina kosa eo amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra ka dia mangataka anareo mpiandry rehetra eto nareo tranainy na ny ankehitriny ary ny zanaky ny fifoazana koa mba hitsangana hivavaka ho azy anareo ny fiangonana manontolo. Dia hivavaka isika
raha eo misotranao zahay fa ianao a lay tompony ny asa sady mpanao ny asa ao anatinay no mifidy olona ary manome azy ireny fitaovana fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahazon'ny fiangonana izay vatany Kristy ety an-tany manatanteraka ny asam-pitiavanao ray. Nideranao sy mankalazanao amin'izany zahay ary ankehitriny mivavaka aminao ho an'ireto ny fidinao reto mba hiasa eo amin'ny tany-boaloboka ao ary anohana koa ny mpiasa eo amin'izany tany-boaloboka izany. Feno hery ary meo ny fahatokinanao mba tsy hanao antselika fotsiny fa hazoto mandrakariva amin'ny faharetana sy amin'ny finiavana mba ahatonga ny asanao lavorary ary ahatonga ny vokatry ny asanao ho tanteraka. Dia ianao ny ainy tsirairay avy nisa tokantrano koa ary mivavaka aminao an'ny fiangonana manontolo izay nametrahanao zany sampana izany mba ahazahoan'izy ireo misitraka ny asanao tanterahanao amin'ny alalan'izy ireo ka dia ny fahasoavanao Kristy, ny fitiavanao ray firaisana aminao fanahy masina ho amin'ny fiangonana manontolo zany ahatanteraka ny asa izay napetraka ao taminay. Dia taio ny asan'ity sampana ity, taio ny tsirairay avy izay manolo tena ary taio ny firosoanay ho amin'ny tsaratsara koa, ho amin'ny ambonimbony koa, ho amin'ny metimety koa hatrany mba ahatonga ny ambaindain'ny fanjakanao ho hitombo eto anivon'izao tontolo izao. Dia matoky izany zay ny amin'ny Jesosy Kristy ilay efa nanome toky anay fa momba anay mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia anao ray zanaka fanahy masina, nidera ny laza ny haja ny voninahitra, fiandrianana sy ny fanapahana hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay aoka ao anay kosa ary ho an'ireto mpanomponao reto ny fitahina manana ambiampy avy any ambony. Naratsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Mahazo misaotra mipetraka nareo. Hitsangana indray zany tsika fifazana anao ny anjara irantsika.
na inona no angatanareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo koa mangataka ny tompon'anjara hitarika antsika mivavaka fangatahana. Hivavaka isika tompoko amin'ny fofy mifankasitrahana tanteraka tompo no isaoranay ianao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina raha nahatanteraka izao fanompompo fivavahana teto izao izahay. Misaotra anao tamin'ny teny rehetra izay nomenanay anio hohanina ho sahaza ho anay satria voalaza fa tsy ny fianana fa ny teninao Andriamanitra izay mamelona anay. Koa dia misaotra indrindra tompo, misaotra dia tsy ho mpiay no mpanadino izahay fa tena ho mpiay no mpankatoa ka atonga anay ho mpanompo mahatoky araka ny voalaza teo ka mba andehananay araka ny fahazavany Kristy. Dia misaotra ray ny amin'izao fiangonana izao, ny amin'ny sampana fifoazana izay nahatanteraka koa ny isa-taona ny teto. Misaotra ny amin'ny ny hira, ny vavaka izay nasandratra teo anatrehanao. Mino izay tompo fa tsy taky ny dilanay teto no hivoahanay fa olona vaovao indray, olona mahatoky, mpanompo mahatoky ka hiaina ny finoana satria tonga tetỳ tany ianao Jesosy Kristy ho modelinay ka mba hanao tahaka anao koa izahay. Jereo manokana tompo izao vahoaka izao ny vavaka rehetra izay asantratry ny tsirairay hoe nonao any an-danitra. Fantatray tompo fa izao fiainana izao dia fiainana fahavelezan-kevitra. Nefa tompo misaotra anao izay manana anao Andriamanitra izay mampahely anay mandrakariva. Koa dia jerenao tompo ireo sahirana, ireo tsy manan-kohanina, ireo tsy salama na iza misy an'izy ireny na ny atokantrano izany na ny amin'ny hopitaly. Ao koa ireo azo Paolina tompo, ianao no balsama hamafa ny ranomaso, hamafa ny alahelo fa tsy izao vetivety izao no hianteheranay fa ilay fiainana mandrakizay izay fa homaninao anay tsirairay avy la miala eto izahay. Tompo, be ny zavatra izay adidy izay eto amin'ity fiangonana ity dia niasa izany, tsy hoe adidy fa niasa ny fiangonana izay atonga ny fanjakanao androso. Voalaza teo be da be izany Jesosy ao ny jobilin'ny mpitandrina, ao ny projet trano fiangonana, ao ireo hetsika maro samihafa izay ataon'ny sampana. Tompo, anao ireny, tsy izahay, tsy mahavita ninona izahay tompo, lasaraka aminao fa aoka ianao no ho vatolampinay sy ferovana ho anay mandrakariva ka hanome anay malalaka tompo, na fotoana, na vola, na fananana, ninona mety tokony ataonay dia ianao no anokatra ny fonon-tsairay ato amin'ny fiangonana azahoana manatanteraka izany mba hampandroso ny ambaninday ny fanjakanao Jesosy. Ao koa tompo ny FPMA manontolo, ny azahoan'ny FPMA mpitandrina matianina. Anao koa izany, ianao ny tompony vokatra tompo, koa dia ianao no hanome anay olona Jesosy mba hitolo izany filazany tsara zany amin'ireo fiangonana tompo izay mbola tsy manana mpitandrina ka mba hanana mpitandrina matianina izy ireny. Matsiaro izay Jesosy ny tanindrazanay dia Madagasikara izany. Fantatrao ny zava-misy ao an-toerana. Izahay mety resadresaka fotsiny ny fantatray fa ianao Andriamanitra kosa mahafantatra ny atsipliana malagasy
ny toe-poniny tsirairay ny mpitondra tompo vangio izany tanindrazana izany mamindra fo tompo na mivahoaka izany na mimpitondra mba omenao fahendrena izay mitondra amin'izao fotoana izao mba hitondra any vahoakanao a hiaina amin'ny fiadanana dia ny fiadananao Jesosy Kristy izay tsy hainy izao tontolo izao omeny fa ianao no manome an'izany be ny tianay angatahana ao koa ny firenena izay mampiatrano anay tompo jereo manoka nyity firenena ity aoka mba ho voatory eto koa ny filazantsara tompo mba afantaran'izy ireo Jesosy afantaran'ny olona eto amin'ity lafrantsa ity ny fahatsaranao Jesosy Kristy izay fiainana ary tena fiainana koa dia apetraka ifenam-pelantananao zany Jesosy mba hiseto ny fiadanana mba hiainanay ao anatin'ny fiadanana koa be ny tianay angatahana tompo nefa fotsany vava ary tsy fantatra akory izay vavaka tokony atao fa misaotra anao izay Jesosy Kristy mivavaka ao anay amin'ny vavaka tsy azo tononona eo anilan'ny ray sy mifona ao anay mandrakariva ko amin'ny anaranao Jesosy no anandratana izany vavaka izany amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana fa tanteraka somatsara ny fanimpona masina ny raisantsika zao alohan'ny andraisantsika ny afatra sy nitsodrano izay angatahana tolotry ny mpitandrina ray aman-dreny dia horedontsika eo am-pitsanganana ny hira fifoazana faharoa amby enimpolo sy telonjato andriny voalohany iny lalan'iny ary aoriana ny tsodrano dia ataony andininy faharoa ry tompo mba tantaninao. izay milaza fa mitoetra ao amin'ny Kristy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa ko mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ho aminareo aneny Tompo hita ianareo aneny Tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo ny fiadanana.
tety faharoa amin'ny iratao ihany. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo amin'ny fivaliana. Petraka amin'ny fiangonana manao vavaka mangina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Brava amin'ny fiangonana dia miditra avy hatrany amin'ny asa sy fampahirezana isika.